Mpandriam-pahalemana eto an-tanàna zany tena tsy milamina mihitsy. Dia izay no mba tokony mba ezahana izay mpitondra vaovao lany eo. Resaka lalana, raha ohatra ka te mba handrosotsika dia mivokatra eto amintsika no tokony mihodina. Mampataitaina amin'ny vahoaka zany le vidim-piainana zany mba tokony hampidinina. Dia ny faharoa le tsy fandriam-pahalemana. Lalana zany tena tokony jerevana akasikoa fa io no lalan-drà mampifandray amin'ny samy malagasy. Le ankizy zany tena ohatran'ny hoe mampalahelo ndrendray satria raha any amin'ny seza zao dia tapa-kandro mianatra, tapa-kandro tsy mianatra dia lasa maditra be le ankizy. Eo amin'ny lafin'ny fianarana zany dia mba mila jerena zany izay. Telo voalohany. Dia faharoa fahatsapan'le filoha hoe tsy ho titena, tsy hanao kolokolo ohatr'izany zany fa io tsy mampandroso firenena. Fahatelo zany eo amin'le resaka fitaterana, lalana, vidin-tsolika ohatr'izay io mba tokony mba ezahana zany izay fomba azakan'ny malagasy anazy. Le lalana amboarina zany dia le frein, dia le vidin-tsolika. Momba an'le amin'le fandriam-pahalemana zany tena somary misy zao ny henoko amin'ny vaovao manerana Madagasikara mihitsy tsisy fandriam-pahalemana. Raha izay hoe eo amin'ny fanamboaran-dalana zao mba tiana mba hisy fivoarana io zany satria miteraka embouteillage eo amin'ny lalana alehan'ny olona zany raha misy ny famekana maro samihafa. Mba ahamaso akaiky ny fianaran'iny akatsy mba ho tonga hampitaona ny bourse dia mba anahapenitra ny fanabeazana na niny akatsy zany na ny ambaratonga ambany dia manaraka an'izay mba ahena ny vidin-tsolika dia mba midina koa ny frais. Ohatra hoe mba hidina vidim-piainana, fiainana zao sarotra sahirana daholo ny olona mba hananasa daholo ny tsy mananasa rehetra. Tokony hidina zao saran-dalana zao amialafo ny olona efa tsy manam-bola, ny ampidinina ny solika. Ny fanamboaran-dalana zay efa tena ratsy tokoa eraky Madagasikara. Faharoa dia ny fandriam-pahalemana. Manitra indrindra ny vahoaka malagasy amin'ny fandriam-pahalemana fa nahandro atoandro ara dia tena matahotra mivoaka ny trano indrindrandrindra amin'ny alina tena mandry indrindranantsy. Fahatelo dia ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka ny vidim-piainana izay lafo dia lafo indrindra amin'izao fiainana izao. Varaika apoka zao vidiana ohatrinona dia izay zany no tena pitaiko hoe atsipo anareo filoham-pirenena izay ho lany jereo ihany ny vahoaka malagasy fa reo anie no avanareo reo namanareo izay.